Misaotranao misafidy hatrany manaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 araka ny fanambara tamintsika dia ny député ny Madagasikara voafidy tao Antsoy novahintsika Andriamatoa Befeno Todimanana Hyacinthe. Miarabanao Andriamatoa Solombavam-bahoaka. Miarabanao Andriamatoa Joary zany ary misaotra amin'ilay fanasany miaraba koa ny mpieno sy ny mpijery an'ity fandaharana ity. Ya, ianao dia tompon'ilay hevitra tamin'ny lalàna vaovao voalaninareo tao amin'ny ateny merapirenena momba ny ady amin'ny alatromby. Dia izay ny tena ifatohan'ny ady hevitsika sianao eto. Andriamatoa Befeno Hyacinthe. Tonga dia fanontaniana aty amin'ny mpihinana no anontaniako. Firisan-jaton'ny hena ho an'ny malagasy no halatra. Tena azoko tsara ny antony fanontanianao zay. Satria moa maro ny resaka mandeha tsiroa zany fa ny ankamaroan'ny omboantsika indrindra eto Antananarivo dia omby halatra daholo. Ny tena maro zany tsisy manana statistika momba an'io. Satria satro arana-maso zany ny tambazotra n'olo ratsy zay mangalatra omby zany zay mamatsy omby eto Antananarivo amin'ireo tanàn-dehibe maneran'i Madagasikara. Tsisy atsika tsy manana an'io fa ny tena marina aloha fa tena misy zay. Tena misy zay. Tena misy zay Ary betsaka. Ary betsaka ary io anisany antony nanaovantsika lalàna io. Fa tiantoka be mihitsy ve zany ho an'ny firenena sy ho an'ny olon-drehetra ny hoe omby halatra no hoanina. Fa tiantoka. Io tsy an'ilay resaka anao raha olon-tsotra zany mandeha any am-bazary zany mividy hena io tsy mahafantatra hoe omby halatra ty na omby ara-dalàna. Ary ny tena marina tsy tia hivakolo amin'io. Fa ny tena marina koa fa le raha omby halatra le izy tsy maintsy misy victime be dia be na tongavan'io omby halatra io any amin'ny bazary any amin'ny viliny an-tsena. Zany ary io tokony adivantsika fa reo tantsaha zay miompy reo ny tena victime voalohany. Dia io tsy maintsy alamina zany satria tena anisany za tsy ilaza hoe problème voalohany any ambanivohitra fa angamba anisany voalohany zany raha iresaka tantsahantsika aty Madagasikara, raha resaka fiainan'ny malagasy atsika dia io resaka omby io angamba anisany voalohany raha tsy lazaina hoe voalohany amin'ny fiainan'ny malagasy. Fiainan'ny malagasy. Dia izay no mahatarika anao. Ny lalàna zany lalàna ve mahova zavatra. Ny tiako atongavana hoe fa nisy lalàna antsika tamin'ny 1960 fa io miroborobo io hitatsika io. Zao ianao ianao moa zany ny tompon'le hevitra lany tanteraka ilay izy ary efa nikediny HCC dia manantena ve Befeno Hyacinthe fa mba farafaratsy ny hena ny alatromby. Zany nanaovantsika lalàna io mba mandatena atsika mba misy fiantraika zany amin'ny fiainan'ny vahoaka. Fa zao tsara atsika mba manao jery totokely zany atsika. Tamin'ny 1960 amintsika nametraka lalàna io tamin'ny fitondrana ny président Tsirana, dadabe Tsirana Ozahay any amin'ny Antsoy zany satria Raymondry Benay zany izy avy Antsoy avy Anaidrano, zao koa olo avy Anaidrano. Dia tadidinareo tsara raha mamaky ataontsika hoe tantaran'ny dadabe Tsirana nareo manao hoe Bouvier. Bouvier zany mpiarak'andro zany bon filazanay azy tsy manaja izy aminay any dikan'izany tena fantany président Tsirana tamin'ny fotoanandro fa io resaka omby io tena hoe zava-dehibe ho an'ny malagasy. Dia io tamin'ny fotoanan'io nametrahana io lalàna io momba ny halatr'omby. Ary tsy nisy zany talohan'izay tsy nisy fa izy voalohany ary io lalàna io tsara nikitiana mandrak'ity androany. Dia io zany ny problème zany satria tsy mifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao zany ankehitriny zany ny lalàna zay napetraka antsika tamin'ny 1960 io tena tsy mifanaraka satria ny roborobo zany ny tambazotra no ratsy na zay amin'ny fitenin'ny vazaha zany na sophistiqué zany ny fomba angalaran'omby zany dia tsy maintsy adilina, tsy maintsy jerena akaiky io. Ary io nahatonga zahay rehefa miresaka amin'ny
vahoaka any amin'ny fotony satria moa farsofia zany anisan'ny fary zany tena misy omby eto madagasikara zany raha tsy voalohany izy faharoa de io tena lasa problème social be debe zany maro ny olo ny vahoaka maty amin'io maro ny fokon'olo ny tanàna zany mainy dahalo ny dorony dahalo noho ny resaka latromby de tsy maintsy injerena io satria io ny antoko ny tsy fahombiazana voalohany any amin'ny faritra zany amin'ny anya misy le fiteny hoe aiza raha misenao matory amin'ny omby zany filazany satria ny olo zany efa tsy mandray any an-trano fa matory any amin'ny valan'omby miambina azy any de io miteraka problème be debe zany olany be debe de tsy maintsy za moa efa niteny tamin'ny fampilezakevitra nataoko fa tsy maintsy oventsika io lalàna igny ametraka lalàna vaovao ary niarana tamin'ny somba vahoaka amin'ny farisofia jiaby ny fanaraka zahay aleo ataontsika le raha rehefa miresaka hoe lalàna isika de efa lany zany zao io lalàna io de sazy no be debe resahana aminy sazy tena mampiemitra ny asan-dalo ve io mivoaka io am'izao fotoana sa aona fahitanao azy io misy zavatra telo zany tsy maintsy ho resana voalohany zareo ny tena mangalatromby regny de ny akamaroany reo mpangalatromby reo mbola tanora mbola olo tsy navita fianarany any anaty alary zany atao hoe ataontsika hoe ny vahoaka madiniky misy le maniraka ary ny manampy zany le ataontsika hoe le dahalo ambony latabatra aveo misy le mividy araka ny resanao tamin'ny voalohany iny ny ankamaroany mividy le mitondra aza any an-tsaina de nijerenay zany anatin'ny lalàna io ahoana zany iadivina reo andian'olo telo reny ahoana no anaovantsika an'io voalohany ny mangalatromby ny tena mariny zany mahatonga ny ankamaroan'ny mpangalatromby zany avosony ny fitsarany tsy ny hoe ny fitsarany tsy manao ny asany fa ny hoe reo tambazotra ny mpangalatra omby reo mandraona zany manao menasy zany am'ireo victime ny alatromby de zareo zany ny vahoaka madiniky zany de matahotra zany valifaty de tsy mahasaky ny joro zany ovavolombelona na mametraka fitoriana fotsiny efa tsy sakiny efa tsy sain'olo le olo de io natonga atsika nametraka hoe anatin'ny lalàna io voalohany de efa voalaza anao ko mangalatromby mandraona olo zany am'ty resaka alatromby ty na aloha nanaovanao le ratsy le asa ratsy na aoren'zay de io anisan'ny anto mahatonga anao migadra mandra-pahafaty iny voalohany tsary nisy zay iny voalohany iny aveo zany napetraka atsika fa ny sasy farany mevana raha ohatra hoe mangalatra omby raiky ianao de migadra 5 taona izy taloha zany 5 taona izy am'izao zany 5 taona ary na migadra 5 taona anao izay sazy farany mevana mbola ampina sesitany 20 taona amin'ny tsy mahazo miverina tsony ianao am'le faritany tsy le faritra le faritany nanaovanao le asa ratsy ohatra hoe antsoy ianao de tsy mahazo miveriny anatiny amin'ny province amin'ny faritany mahajanga anao mandritra ny 5 taona de io nanaova mazava ho azy rehefa misy voin'olo zany io alatromby io de migadra mandra-pahafaty zany nampidirintsika anatin'ny lalàna vaovao de asekoatra zany azafady any monsieur le député nisy étude psychologique sa sociologique ave na tonga an'izay hoe fa maninona no asiana sesitany 20 taona tsy mahazo mandia faritany inona ny dikan'izay inona ny tena dikany na tonga an'izay nisy nitoetsainy migasy ve voadinika zay mihitsy zay mihitsy haintsika tsara fa hoantsika malagasy le hipetraka tsy ahita ny tanindrazantsika io ny tena manahirana zany de rehefa nyresaka zay samy député rehefa indrindra tamin'ny Nassim Bomiera zany de tao nametranay azy hoe
aleo zany a tsy miverina tsony satria zao mekoatranareo mba azava kokoa amin'olo raha anao 20 taona mangalatra omby raiky voalohany anao tsy migadra amin'ny province ny Majunga fa migadra any amin'ny faritra atsimo mandritany 5 taona vita io mbola sesitany koa anao 5 taona zany hoe tsy mahazo miverina hoe ao amin'ny faritany Mahajanga zany hoe nagadra omby ray ianao 20 taona anao 9 taona raha mbola velona anao vao afaka miverina antanindrazanao zany anjara tsirairay indrindra re tanora zay tafitra ao anatin'ny asa ratsy io mandinika an'izay mazava ho azy rehefa hoe mangalatra omby maro anao dia migadra 30 taona mbola miampy le sesitany 5 zany nametraka antsika ary nampiena zany satria le dahalo ambony latabatra sambany nisy lalàna nametraka mazava hoe anao olo voatendry na olo voafidy olo voatendry zany ao anatin'izany président fokotany ao anatin'izany délégué mpanjakana ao anatin'izany chef district raha ireo mpiasan'ny ministère rehetrarehetra reo mpitsara mpitandro filaminana tafitra ao anatiny daholo na olo voafidy zany hoe ben'ny tanàna loholona solom-bavombahoaka raha tafitra anatin'io resaka halatromby io na ankolaka na mivantana zany voalazan'le lalàna na ankolaka na mivantana dia migadra mandrapahafaty raha voamary fa tena tafitra anatin'io io angamba tsary nisy zay tanatin'ny lalàna eto Madagasikara dia mikasika manokana zany ny atao hoe dahalo ambony latabatra ary farany zany mahakasika zareo zay mividy omby alatra les receleurs zany les receleurs zany ao anatin'izany mazava ho azy le boucher ny amin'ny tsena zany rehefa anao mividy omby alatra zany ary voamariny fa tena omby alatra dia anao zany voasazy migadra ray hatramin'ny 5 taona ary voasazy mandoha onitra zany katramin'ny 10 tapitrisa ariary isak'omby zany napetraka anay mba isoroanany io fa mila diovina io tontolony fivarotana omby io mila diovina io ono andre matosolombavamboaka be feno Hyacinthe rehefa mieno an'izany fanazavanao zany dia hoe ahoana nareo mpanao lalàna apetraka andreo fotsiny le lalàna zao fa rehefa ampiarina amin'ny code pénal ve le izy mivadika lalàna kely ako elako tsy nasana enao ny anazavan'izay hoe lalàna am'izao matsiny mbola cour spécial angamba tsara ny resaka halatromby zao zany izy vity ty lalàna ty ahoana ny fandehany amin'izay tena mariny lazainao ary io niteraka resabe zany tamin'ny resaka atao eo anivon'ny commission zany ny fifandraisana any amin'ny gouvernemanta zany zay nangataka ny angavy mba ahionitry kely ny fanolorana lalàna iny mba anapidirana zany ny fanavaosana zany code de procédure pénale amin'le resaka cour spéciale fa ny fanaranay zany alefa izy aloha ary amin'ny session manaraka zany ho ampidirana zany ny fepetra maro samihafa zany zay anovany cour criminel io mba ho cour ordinaire satria mahasatro zavatra be dia be zany ny cour criminel spécial io dia bon antsika tsy hiditra amin'ny amitsipiriny fa tsy maintsy hovaina io hanamorana ny hitsarana ny olo ratsy zay mihitsy mantsy le izy satria izy zany tena zava-dehibe tokotrany zany hoe voatratra zany le olona dia tonga dia cour ordinaire no mitsara azy fa tsy le spécial mivory indroa isa-taona na zay mihitsy ary io mandritra ny fotoana tsy hivoren'le cour spécial iny le olo atao mandady dépôt dia izy anaty mandady dépôt iny olo miretsi-kombakomba aminazy daholo zany manao menace zany amin'le victime amin'le halatromby dia le olo tsy masaky rehefa tsaraina le olo dia tsy miakatra fitsarana le olo tsy masaky manao vavolombelona zany mahatonga an'io am'izao tsika efa miresaka zao efa lany zany le lalàna efa nakatoavany fitsarana avy mbola lalam-pandrenana mbola tsy fiatraika an'ge zany izy ty satria mbola miandry zavatra hafa avy any amin'ny fitondram-panjakana
non lalàna le lalàna efa nakataoviny ACC tonga dia azo ampiariny azo ampiarina ary za miteny aminao maro ny mpitsara efa niantso anahy efa nangatika hoe ny version ny io lalàna io mivoaka tamin'ny ACC ary efa azo ampiarina io zay le lazaiko hoe manomboka androany satria tsy rétroactif le lalàna donc zao anareo rehetrarehetra io zay mangalatra homby manera Madagasikara aty tandreny fa tsy ho isindra fotsony momba anareo député tsika eto ambony latabatra zao miresaka dia Antananarivo dia mahalala ny lalàna zany tsika nanompijery fa ndry le olona ny ambanivohitra le bandy kely le tsy mananasa mitady vola tsy mahafantatra akory tsy manana radio na télé na inona koa ataony ihany le ataony tsy misy fepetra ve ny raisinareo hoe andao aloha anarina andao aloha tezaina zay vao ampiarina lalàna hitanao monsieur Jouary zahay moa Sombavombahoaka zahay zany any amin'ny district misy zahay zany mitety ireo fokontany ireo tanàna zay lazainao zay sady manao fandany amin'ny radio zay miampita any amin'ny district ray manontolo ary mitety ireo commune zany sy fokontany maro samihafa ny tena marina zany anjarantsika mpitondra zany anjarantsika mpanao politika manabe vahoaka mampita le vaovao marina any amin'ny vahoaka za any amin'ny fotony zany mahasombavy vahoaka zahay fa io moa mana ny rafitra zany ny fitondram-panjakany manao zay atany fa zahay sombavy vahoaka aloha za afaka miteny fa eo amin'ny antsoa angamba tsisy mahafantatra fa misy lalàna vaovao dia zao zavatra resariny ty lalàna vaovao ty angla kely anankiray asa nahoana fahitanao le fiarahamonitsika malagasy naiza eto Madagasikara dia ohatrany irerehavana le hoe mangalatra omby mangalatra omby fa tsy mangalatra zavatra ahoana indray no mahakasika an'iny ohatra zao hoe amin'ny misy faritra sasana zao misy le député hoe tsy lehilahy tsy mahazo ady raha tsy mangalatra non io zany tio resaka io resaka le resaka kolotsaina io le falasanganoanganony izy ty azonao ny teko resana efa tamin'andro taloha amin'ny fatra zao zany tsy lehilahy anao raha tsy mangalatra izy tamin'ny fotoana zany tena resaka kolotsaina izy am'izao efa tsy kolotsaina ntsony aleo zany tsy afangaro ny resaka kolotsaina zany ny fanajana kolotsaina ny resaka bara no fa ireo bara reo za miteny aminao reo député avy amin'ny faritra ibara iny anisany nanoana ty lalàna ty farany mafy azonao satria io resaka alatromby io zay mandeha manjato amany arivo tsisy idiran'ny kolotsainany bara zany aza fangaro tsy mila fangaro le resaka mazava zany zay matsy ny tiana nanovana so matsy ny olona maintsy mieritreritra hoe dia tena tsy afaka tsony zany tsy azo vady tsony zany satria idiatra raha zany mbola misy zatra tianao resahana ve momba n'izay resaka alatromby zay monsieur le député non anjarantsika zany mitodika amin'ireo tanora reo zay mbola mieritreritra hiditra anatin'ny alatromby io fa tsy antsony lalany aza miditra amin'io fa tsy anaindra fotsoniny ny fitondram-panjakana ary indrindra zahay Sombavy vahoaka isaka district zany efa zatra matoa ty resaka ty lany eo anivony antenimieram-pirenena 100 dia sahala am'izany koa eo anivony antenimieran-doholony kanefa ny gouvernement nangatka ny moradana ty tolo-dalàna ty lany ihany izy ty dikan'izany zay mpanao politika rehefa resaka hoe soa iombonana rehefa resaka hoe tombotsoa ny vahoaka malagasy ray manontolo mahay mirahina zahay mahay mitambatra zahay ary ny zavatra nyresanay tao zany tsy anaindra fo zahay amin'io ono député misy an'le réseau ny teny tanysainao teo le andiany dia misy an'le hoe ambony latabatra ahoana no ahafantarana fa ity olombo tendry ty na ty olombo fidy tya dia voaroroy amin'ny alatromby anankiray io io ny anjarany gros poisson non misy le hoe zao misy aleo samy manao ny asany tsirairay hafa misy ny mpanao fanadidina zany zareo ny manao fanadidina
ao koa ny mpitsara eo anivon'ny fitsarana zany manao ny asany io ne miakoatranao raha misy olo tena tratrabody omby mbola avosy ny fitsarana misy problème ne zany mampametraka fanontaniana dikan'izany misy olo ne na eo anivon'ny mpitatry filaminana eo anivon'ny fitsarana no miratsy kombakomba amin'olo reo dia anjarantsika vahoaka indrindra zay mitory mba hitory koa amin'ny apela zany hitory satria tafiditra ao ny zareo mpitandro filaminana sy fitsarana tafiditra anatin'ny lalàna io satria olo voatendry dia zareo koa mba manana riska zany mahigadra mandra-pahafaty raha hita tena hita hoe fa tafiditra anatin'ity fa misy le tena aty ambony be aty amin'ny central aty oui mais anjarany mifampiaroarony zao zay sombavabahoaka navita miadidy mahasombavabahoaka zahay manao lalàna zany iny vita mazava ho azy anjarany sombavabahoaka tsiraikiraiky isaka district manara maso zay application zany ny lalàna io any amin'ny fotony io ny asanay manara-maso ny asan'ny fitondrana mahefa dia ho hitanay zany fanatanterana ny zavatra io dia hitanay mazava ho azy rehefa misy zavatra hitanay tena tsy mety tena tsy rano mazava ho azy hijory zahay satria zany mahasombabahoaka zahay hiaro ny vahoaka ny fidy zahay raha sitraka koa monsieur le député vadika resaka hafa kely tsika raha rotina ihany fahazonanao jirama fa nisy fotoana ianao roa taona teo ny tatana ny conseil d'administration jirama tamin'ny 10 taona lasa angambozay ao n'izy ankehitriny ao na fahitanao azy samby mihenina ny zava-misy tsika mahita ny ary mampalahelo zany mampalahelo zany satria tsy tokony zao jirama am'izao tena marina ary mahatonga an'io zany le tsy fahasahina ary ny fanemorona foana ny réforme tokony atao amin'ny jirama zany izy io izy ny tompony antoka amin'izany ny fanjakana ange non izy io ne ao ny fitondram-panjakana ao koa ny tompona ndraiky eo anivon'ny jirama dia ao koa ny tontolony ataontsika hoe le rapport de force eo anivon'ny jirama io ne mahatonga zahay tam'izay tamin'ny fotoana zay nitondra ny jirama efa niesika zahay nanao réforme BDB zany izy nanotra an'ireny ireo syndicat zay manotra ny réforme am'izao le problème zany ary io lazako hoe atsika mpanao politika indrindra ny fitondrana mahefa rehefa hoe hanafitra ny jirama atsika tsy mila atao resaka politika ty ary miantso ny mpanao politika jiaby satria misy mpanao politika ary zany tena mampalahelo mampirehetra afo milaza hoe fa ohatra novena ny satany jirama tsy novena ny satany jirama efa société anonyme izy tamin'ny 75 mbola société anonyme izy fa natao ny fanaraka tamin'ny lalàna vaovao zany 2014 zay mahakasika ny entreprise publique ny fomba fitantanana zany satria efa akaiky be ny fomba fitantanana tamin'ny 75 efa tsy mifanaraka misy sy le fanamby miandry jirama anavotana jirama zany izy io dia isorina moa ny fitondram-panjakana zay taretiny Andriamatoa Filoham-pirenena mba naneky zany iona am'ireo syndicat jirama ary samy miteny foana tany tandalàna Madagasikara anjaran'ny fitondranam-panjakana adidiny asala am'izany koa eo anivon'ny mpitondra ny jirama manaja zon'ny mpiasan'ny jirama fa zao kosa tsy ny syndicat no mitondra jirama fa misy mpitantana zay aloha faharoa manaraka zany ekena zay le fiarovana ny zon'ny mpiasan'ny jirama fa zany tokony atao anatin'ny fanavozana jirama fa raha tsy ataontsika io raha mbola atao andraso ohatra le nataontsika nandritra ny 5 taona zay dia hopotika lio jirama io ne azadiny jirama efa nanompo tamin'ny 2007 2008 efa virtuellement en faillite jirama io fa ny fitondram-panjakana zany amin'ny lalànany subvention azadino fa tamin'ny 2007 efa nisy tamin'ny 2007 afaka vérifiena zany amin'ny 2007 efa niteny banque mondiale fa anavotana jirama omena 0,2% du PIB dikan'izany tamin'ny 2007 efa faillite jirama dia natao hoe nomena 50 milliards d'ariary nampidiny tao anaty capital fa tsy namena le vola
tsy namena le vola Virtuel fotsiny zany. virtuel fotsiny le izy Yeah. ao depuis 2008 zany 2007-2008 ny fanjakana zany manafitra jirama isan-taony ary miamitombo tamin'ny fotoana nitondrasanay satria zay tam'izay nitondra moa 450 milliards de zay niala tao 250 milliards le subvention de jirama izy am'izao 500 milliards de atao iny hotohizina ihany zany marary fo rehefa maheno hoe misy pitariky syndicale manao hoe tsy tokony anao profit jirama le retsy ino ma dikan'zany ve mbola fitondram-panjakana zany aminy banga isan-taona amin'ny amanjato miliara kanefa vola tsy ampiasaintsika amin'ny fanamboarany tombo-pahasalamana amin'ny fampitomboana ny karaha manympiasa-panjakana zay tsy possible atsony za ma miteny hoe ary tena miantso miangavy ny andramatoa filoha-pirenena fa tsy emotra amin'ny fanavozany jiramaty amin'ny plan zay fanapetraka zay fanarana fa io tsy araka ny sasany hoe satria banque mondiale mibaiko tena lalàna ny toe-karena mihitsy non tena hoe de façon rationnelle zany ino tokony atao amin'ny pecade ara industrial pecade ara toe-karena économique ary ara managérial ino tokony atao navotana jiramaty izy io ne afaka samby miteny daholo ny olo fa rehefa ao anatin'io mijery ny tena zava-misy tena tokony samy manekitsika fa misy lalina ray ihany tokony hitondrasantsika ty resaka ty mba anavotana jiramaty fa raha maty jirama de tonga de potiky tanteraka Madagasikara zay le izy mazava mandeha fotoana farany fa tsy nikely indrindra akory be feno Hyacinthe député Anantsoy Sofia mba miresaka kely momba azy ianao raha io moa Sofia anisan'ny faritry farany manan-karena eto Madagasikara za moa tsy ilaza hoe bon satry moa hiteny hoe voalohany manan-karena eto Madagasikara satria tsy zavatra tsy anananay zany ary izy io moa zahay moa amin'ny fary Sofia tena manana toetsaina hafahafa satria zahay zany ozy moa le président Tsirana tamin'ny fotoana nous sommes des hommes libres zay zany tsy teny zany lembenina zany fa manana mijoro tsy mety zahay tsy mety sakalava zany nalamo afary sakalava fa mito fijery zahay ary mendriky ho karakarena zany Sofia ty fa izy ty moa lalina aminay any moa somary sarosarotro aminay any kanefa any aminay any misy arenany ranomasina misy arenakibony tany misy zavatra be de be zany de mendriky ho karakarena zany ny fiompina ny fambolena mendriky ho karakarena ary zay na de hoe ataony sasana hoe zareo amin'ny fary Sofia ny tena maditry tena mafoa zahay mirehareha fa zanaka fary Sofia ary zay moa anisan'ny olo tena mianatra zanakanay anisan'ny olo tena mianatra amin'ny fary Sofia ary reharehanay zay zay aloha de ekeko mihitsy zay hoe tena nianatra fa zanaka Sofia tena be de be ny intellectuel zany ianao non moa tsy za rery fa be de be ny zanaka Sofia tena navita fianarany ohatra farany zany professeur Lisson zany raha lany gouverneur Sofia le nahazo le prix Indianapolis zany tsy zavatra tokony mahagagatsika zany fa zanaka Sofia tena tia fianarana ary indrindra amin'ny Antsoy bon za moa nandibany Andriamatoa Rakotola Jean zay anisan'ny sombam-pirenena tena nanany maha-izy azy amin'ny tantarany anteny miaram-pirenena malagasy ary satry moa mandiba olo be ohatr'izay satria be de be ny fanamby miandratsika fa zay moa mirehareha satria tianay ho modèle ho anno rehetrarehetra zany ny zavatra ataony amin'ny fary Sofia indrindra amin'ny Antsoy ty na de mifaninana zahay rehefa tonga ny fifidianana de rehefa vita ny fifidianana mahay mifampiresaka zahay rehefa tombotsoan'ny Antsoy ny district ray manontolo no resana heto mahay mifanaraka zahay ary mahay miara-miasa zany andrasan'ny vahoaka any mpanao politika ary tokony modèle ho antsika jiaby ary indrindra ho an'ny mpanotra zany zay indraindray zany
tsy manao ny asany mampanao politika azy zany hoe manabe vahoaka za miteza vahoaka amin'ny zavatra tokony ataony fa tsy tokony ampiritria foana atsika fa ekena manao ny asany mpanotra amapanotra azy mitsikeran'ny gouvernement fa indraindray zany a mizavatra tokony tsy anaovana politika ho ananatin'izany resaka drira maty mazava misaotranao tompoka misaotranao vavy sy tompoka lahy